Aina tonga soa ataon'ny high school nareo a dia manasa nareo ary roso ato toerana mandrosoary nareo faly miaravatsika ny tenako Coach Richard tonga soa indray tsika ato amin'ny high school anana mahitsy midika zay dia resaka fianarana indray tsika zany androany inona moa ny atao hoe wise ny atao hoe wise dia sage high school zany dia atao hoe école de sage na hoe sekolin'ny endry zany fahendreny zany dia tsy midika hoe olona bolaika be tsy miresaka mihitsy ny atao hoe endry fa ny atao hoe endry dia olona samy joro olona samy mamoaka ny heviny ka ty amin'ny école de langue étrangère ohatra ny high school tony dia lela ty ny folahana midika an'izay mila olona samy mamoaka hevitra zany olona mamolaka lela fa raha olona tsy hiteny mihitsy izy zany tonga ty sarotra be no mamolaka ny lelany amin'ny teny vahiny mazava ho azy zany fa sekoly fampianarana teny vahiny no high school wise dia avy amin'ny teny hoe wisdom dia sagesse fahendrena ilaina ny fahendrena amin'ny zavatra rehetra hitatana orinasa ianao ilainy zany atao hoe fahendrena hitatana firenena ianao ilainy zany atao hoe fahendrena hitatana tokantrano ianao ilaina ny atao hoe fahendrena tony high school tony zany tsy amolaka ny lela ny teny vahiny fotsiny tanjona fa amolavola olona ho lasa mpitarika mpitatana mahay na atao hoe good leader intelligent good leader olona sa mamoaka ny heviny olona sa mijoro manoloana ny public olona manana vision ato amin'ity sekoly high school ity zany dia mamolavola olona manana vision rehefa mianatra teny vahiny dia mila manana vision anao guide touristique ve ianao amin'ny teny vahiny izay anaranao sa ianao anao interprète anao mpandika teny zany dia asa daholo ao anatin'le izy sa ianao ilomano ao anatin'ny domaine natao hoe communication na business dia hafa mihitsy ny fandraisantsika malagasy izany business zany tsika raha vao resaka hoe business dia zavatra malotony ao an-tsaintsika fa business zany olona mifeany zany tokony fe 3 langues minimum manarak'izay tokony afehan'ny firenena misy ianao inona ny situation économique amin'ny toerana misy ianao eto Madagasikara ohatra hoe faritra Atsinanana manana girofle vanille letchi faritra Avaratra manana vanille ohatr'izany mila fehezana zany rehefa hiditra amin'ny sehatra ny business ianao fa tsy hoe manambaka olona amin'ny téléphone ary ianao téléphone tsisy dikany arina midinao dia manambaka olona dia miteny ianao fa businessman pisoloky ianao zany fa tsy businessman oka zavatsara aloha izay zavatra zay no high school zany dia mamolaka ny tenanao amin'ny teny vahiny rehefa voafolaka teny vahiny afaka mifehanao an'izany resaka business zany fandray amin'ny samy hafa firenena misy expérience ifampizarana atao amin'ny high school zany dia misy ny fampianarana chinois mandarin ilainy zany chinois zany satria raha vao resaka varotra dia tena mivaro toerana be zany chinois mandarin zany amin'ny resaka varotra na eto toerana na any ivelany eo ihany koa ny français tsy afa-miala amin'ny français zany tsika satria tsika zanatany frantsay midika an'izay miasa be français ataontsika manarak'izany ny tenako akoatra makoatra développement personnel za dia mampianatra ny teny anglisy raha vao pays anglophone ny andehananao dia tsy maintsy anglais miasa eo anglais ny deuxième langue nireo ho any Thaïlande ianao dia anglais ny deuxième langue ho any amin'ireo pays asiatique ireo ianao dia anglais daholo ny deuxième langue nireo na ho any Dubai ary ianao ataontsika hoe tany arabo fa anglais ny deuxième langue nireo midika an'izay raha te hivelatra ianao dia mila mifehanao teny vahiny anglais français chinois mandarin manasanao zany zay hianatra teny vahiny atao amin'ny high school ny français ny anglais ny chinois mandarin afaka hisafidiananao tsara ny ora ianarana na hianatra maraina ianao na ny atoandro na ny hariva na atao hoe cours du soir fa ankoatran'ireo dia misy ny atao hoe cours particulier ny cours particulier dia ho an'ny olona zay tia mianatra irery zany hoe teo encadren'le mpampianatra rery mihitsy izy ao anaty salle de classe dia cours particulier eo ihany koa ny cours à domicile
misy ny olona misafidy ny cours domicile satria tsy afaka mivoaka dia ny tenanay mpampianatra mihitsy zany no mandeha mampianatra anazy any an-trano. Misy moa ny cours normal iarahana amin'ny ankizy rehetrarehetra par groupe. Misy koa ny cours accéléré ho an'izay maika hita vokatra satria misy olona hoe maika hivoaka ho any ivelany izy 3 mois dia accéléré ny cours 4 mois. Eo ihany koa ny orinasa mihitsy no mampaniraka anazy hoe dana aloha manana 2 mois aloha dia atsarao aloha ny lela dia manao cours accéléré izy amin'izay fotoana izay. Manana safidy tsara zany ianao amin'izay fotoana izay, nanao cours normal ianao, nanao cours accéléré ianao na cours domicile dia manantona any an-tranonao any izy mahay mampianatra. Manana safidy tsara ianao amin'izay fotoana izay. Fa ny numéro any high school dia ny 034 17 947 22 dia manana ny compte Facebook izahay Coach Izy Richard. Afaka maka renseignement koa ianao miditra any koa ianao rehefa miditra amin'le compte Coach Izy Richard dia misy vaovao ihany alefa momba ny high school. Fa ny fanazavana momba ny high school sy ny activité dia mbola itoy ihany fa santatra mbavarany ihany no nandronany. Mankasitraka antsika rehetra ny tenako. Velomareo.